Akihery 2 minitra fandaharana iarahanao amin'ny rahavavy Marizô eto amin'ny radio. Andramoka izao isaky ny alatsinainy sy alarobia ary ny zoma amin'ny 7 ora maraina Eropa. Misy ny tenin'Andriamanitra izay zaraina ifampaherezantsika ao anatin'izany fotoana izany. Afaka henonao ao amin'ny www.andramokaizaho.com. Mihaino finaritra tompoko. Miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako a. Mbola tafahony eto tsika amin'ity fotoana androany ity noho ny famindrapony dia voninahitra ho azy irery ihany. Maka tenin'Andriamanitra anankiray tsika ifampaherezantsika androany a, dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 7 andininy 12 ka hatramin'ny 17 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana ka toroio manatrika ny avaratra izao teny izao hoe: miverena ianao ry Israely mpiodina, hoy Jehova, tsy hampanjombona ny tavako aminareo aho, fa mamindra fo aho, hoy Jehova, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa ekeo ny helikao, fa tamin'i Jehova Andriamanitrao no nodinanao, ary nivezivezina kany amin'ny hafa ianao teny ambanin'ny hazo maitso rehetra, fa tsy mba niaino ny feoko ianareo, hoy Jehova. Amen. Ankehitriny ry havana araka izany teny izany dia mbola mamindra fo Jehova Andriamanitra, mbola mamindra fo amintsika Jesosy ry havana amin'izany teny izany a. Miantso antsika izy izay mbola nivelany vala amin'izao fotoana izao mba hiverina, mba hifona, hibebaka eo anatrehany satria fitiavana izy ry havana. Tianao Jesosy ry havana androany tena hoe averina foana izany teny izany satria tena efa miatongotra ny andro ao aminao isan'andro averina foana izany, ary androany izy mbola mamerina aminao an'izany teny izany hoe miverena ianao mba handevonana ny fahotanao mba tena hoe andovanao an'izany fiainana mandrakizay izany. Tadidio ry havana fa rehefa mialy eto ambonin'ny tany tsika dia tsy maintsy hoe misafidy lalana anankiray ianao, tsy maintsy hoe lalana ray no andehananao na fahaverezana na fiainana mandrakizay ry havana. Dia androany raha mbola renao izao teny izao dia aza manetsy tadiny ianao fa tena hoe raiso ny famonjena dia tena hoe manapa-hevitra ry havana fa tsy fantatrao ny ora sy ny fotoana. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia andova fiainana mandrakizay ianao raha hialy eto amin'ity tany be fahoriana ity. Dia mahereza indrindra ianao dia ny fanamasina hikasika amin'ny fonao manokana any amin'ny toerana izay misy ianao any amin'izao fotoana izao. Aleluia. Faly miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray tenako mbola nahatratra an'izao fotoana androany izao tsika noho ny famindrapony dia ho azy ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ry havana. Ifampahery tsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra anankiray ity androany hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 7 andininy 2 ka hatramin'ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiko maty, fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Amen.
Te hampahery antsika ry havana amin'izao vanim-potoana farany iainantsika izao fa aza mandany ny andronao amin'ny zavatra tsy mampandroso intsony ry havana. Aza mandany ny andronao amin'ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Fa tena zava-misy izay hitantsika manerana an'ity izao tontolo izao ity dia tena hoe efa atombotra ny fiavian'i Jesosy ry havana eny amin'ny rahona lanitra. Atombotra ary efa tsy ho ela intsony izany. Fa androany aho manafatra anao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany hoe miembena dia miverena mihitsy amin'ny fitiavana voalohany raha azonao atao dia mibeba tsara satria tsy fantatsika ny ora sy ny fotoana. Ka androany tonga ity tenin'Andriamanitra ity ho antsika izay mbola variana mieritreritra hoe mbola hoely izany Jesosy izany na efa ela ny endrasana an'izany fa mbola tsy hita ihany. Fa androany aho manambara aminao fa na ino ianao na tsy ino dia ho avy izany Jesosy toriako aminao izany ary tsy ho ela intsony izany. Fa ny fotoana sy ny orany tsy fantatsika. Fa androany aho te hampatsiahanao, te hampatsiaro anao an'izany teny izany aho mba hahatonga anao hoe hiomana. Te hampatsiaro anao an'izany teny izany aho mba hahatonga anao hoe tsy ho tampoka aminao ny fiaviany izany fotoana izany. Ataovy azo antoka tsara fa efa ny Jesosy ianao, mba tsy hisy ny enina ny mandrakizay anao. Vakiko aminao ilay teny manao hoe miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiko maty, fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsarovo ny amin'ny andraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Amen. Halleluja. Izany ny teny izay hampaherezako anao androany dia tany mafy izay hanananao mba tsy hisiaka ny satro-boninahitra ao. Halleluja. Amen. Faly miarabantsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray tenako mbola nahatratra an'izao fotoana androany izao tsika noho ny famindrapony dia ho azy ny voninahitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ry havana. Ifampaheritsika amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra anankiray ity androany hitantsika ao amin'ny Apokalipsy 7 andininy 2 ka hatramin'ny 7. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiko maty, fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsarovy ny amin'ny andraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Amen. Te hampahery antsika ry havana amin'izao vanim-potoana farany iainantsika izao fa aza mandany ny andronao amin'ny zavatra tsy mampandroso intsony ry havana. Aza mandany ny andronao amin'ny zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra intsony. Fa tena zava-misy izay hitantsika manerana an'ity izao tontolo izao ity dia tena hoe efa atombotra ny fiavian'i Jesosy ry havana eny amin'ny rahona lanitra. Atombotra ary efa tsy ho ela intsony izany. Fa androany aho manafatra anao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany hoe miembena dia miverena mihitsy amin'ny fitiavana voalohany raha azonao atao dia mibeba tsara satria tsy fantatsika ny ora sy ny fotoana. Ka androany tonga ity tenin'Andriamanitra ity ho antsika izay mbola variana mieritreritra hoe mbola hoely izany Jesosy izany na efa ela ny endrasana an'izany fa mbola tsy hita ihany. Fa androany aho manambara aminao fa na ino ianao na tsy ino dia
ho avy zany Jesosy toriako aminao zany ary tsy ho ela intsony zany fa ny fotoana sy ny orany tsy fantatsika fa androany tia hampatsiahanao, tia hampatsiaro anao an'izany teny zany mba hahatonga anao hoe hiomana, tia hampatsiaro anao an'izany teny zany mba hahatonga anao hoe tsy ho tampoka aminao ny fiaviany zany fotoana zany. Ataovy azo antoka tsara fa efa ny Jesosy ianao, mba tsy hisy ny enina ny mandrakizay anao. Vakiko aminao le teny manao hoe miambena ka horeny tsara ny zavatra sisa izay saiko maty fa tsy misy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsaroviny amin'ny andraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Amen. Halleluja. Zany ny teny izay ampaherezako anao androany dia tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Halleluja. Amen.